Mbola napaka ampotsika ny riavana ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra ary ny fanahy masina hitondra fiavaozana ho amintsika tsiraray avy sy ny fiangonana manontolo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahaefatra izay efa novakina tamintsika teo manomboka ny 720 hatramin'ny 220 no angalantsika ny fototry ny afatr'Andriamanitra. Avana amin'izany ny 720 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Miainga any Jodia ary ho any Galilea Jesoa raha mijery ny saritany isika ka hanao hitsin-dalana amin'izany dia izany dia tsy maintsy hamaky ny faritany ny Samaria. Raha toa kosa ka tsy hanao hitsin-dalana dia tsy maintsy mivily miolaka vao tonga any Galilea. Raha ny fiarahamonina tamin'izany dia tsy namela ny avy any Jodia hifampiraharaha ao Samaria, na tsy namela ny Jiosy hanandrara amin'ny Samaritana. Kanefa dia nandeha tamin'izany ny lalan'i Jesoa, nianga ho Jodia izy ho any Galilea ary dia hamakivaky ny tanin'ny Samaritana. Tamin'ny mitatao vovonana dia tonga tao amin'ny fantsakana atao hoe Sikary izy, ary nahita vehivavy Samaritana anankiray izay tafaresaka taminy nangatany rano hosotroina. Ary eo no isehon'ity tantara mikasika ny amin'ny filazan'i Jesoa, ny amin'ny fivavahana marina ity. Tsapan'ilay vehivavy Samaritana fa Jesoa Kristy nanatona azy dia tsy olon'olom-poana fa olona miavaka, samy mihoatra ny sakana tsy ahafahana mifampiraharaha. Nahoana ianao mijiosy ka hifampiraharaha amiko Samaritana? Tsy olon'olom-poana ity lehilahy tonga ao am-pantsakana mitatao vonana miresaka aminy, fa olona feno fahasahiana handingana ny fifandrafiana mba hitondra fanavaozana. Tsy olon'olom-poana i Jesoa, mini manadino ny tantarany fisarahana ary te hiroso amin'ny fampiombonana ny mpivavaka marina, te hitondra fanavaozana ary mitady mpivavaka marina i Jesoa Kristy. Andriamanitra dia mitady ny mpivavaka aminy hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha oviana ary ny fiandohan'ny 720 izay efa voatsinjo eo amin'ny 220 dia milaza fa izao ankehitriny izao tsy mangatakandro ny fanavaozana, fa izao ankehitriny izao tsy mangatakora, tsy mangataka minitra, tsy mangataka sekondra. Ery amin'ny fotopejy ny teny Grika izay fototra amin'izao avy ny andro sady tonga ankehitriny dia lazaina hoe ora, izao ankehitriny izao. Tao ny fotoana izay nitarian'i Mosesy araka ny lalàn'Andriamanitra
tao ny fotoana ny tantara izay nanimpony ny mpaminany toa ny Elisy. Tao ny fotoana ny mpaminany na ny mpaminany lehibe tahaka ny Isaia ary Jeremia sy ny sisa, ny mpaminany madinika toa ny Jona, Robadia sy ny sisa koa. Fa izao no fotoana andro ny Kristy, izao no fotoana anirana ny fanahy masina hanavao indray ny fiainan'ny fiangonana, hanavao indray ny tantara-pamonjena, tsy hoe ovaina fa avaozina. Samihafa zany ry havana, hafa ny hoe manova, manala ka manisy zavatra hafa mihitsy, fa hafa ny hoe manavao ny eo ihany, tota ihany ny avadibadika, aza manao hoe ny teo ihany ny verina. Zao ankehitriny zao ny fotoana sitrak'Andriamanitra hanavaozana ny mpivavaka, mba hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ny mpivavaka, ahafahany tantara-pamonjena mitohy hatrany, mitohy arak'izay planin'Andriamanitra. Nahoana no mila fanavaozana? Zao dia zao, teo amin'ny tantara dia nisy ny mpivavaka izay nanao zava-dehibe, ny fanatitra, mila avaozina zany. Efa ao ilay fanatitra indray mandeha monja, dia Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana. Mila fanavaozana no hoe any an-tendrombohitra ny Samaritana no mivavaka, Jerosalema no irotan'ny Jiosy. Mila fanavaozana zany ka tsy toerana hoy Jesosy fa ny fanahy sy ny fahamarinana no andrasana amin'ny mpivavaka. Mila fanavaozana ny mpivavaka, tsy hisy ny hoe Samaritana fahavalon'ny Jiosy na Jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritana. Mila fanavaozana. Fivavahana mila fanavaozana, ka tsy fanatitra fa ilay efa vitany Jesosy Kristy. Tsy ny fanatitra mbola isahirana ny mpivavaka, fa ilay efa nohavaozana tao amin'ny Jesosy Kristy. Tsy toerana ivavahana, fa ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny zava-dehibe. Tsy ny mpivavaka, fa ilay ivavahana no tena izy. Tsy ny mpitondra fivavahana, fa ilay lohan'ny fiangonana no mpanjinina. Indraindray mbola tsy tena marina ary tsy amin'ny fanahy tokoa ny fivavahantsika. Ora ifoazana izao, iavaozana, ary anaovantsika ho zava-dehibe ny fakatahaka ny Kristy ny amin'ny fanatitra, ny tenanao mihitsy no atolotrao, ataonao sorona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, omban'ny mombanao rehetra. Tsy ny toerana, ny fahazaranao mipetraka ambonin'ny rihana, na aty ambanin'ny rihana, na dabilio farany, dabilio voalohany, ambany famantaranandro, na ilany ankavia, havanana. Tsy izay ny zava-dehibe, fa ny fanaovanao ho zava-dehibe ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana, ilay fanahy ivavahana. Tsy ny mpivavaka sy ny karazan-drazan'ny mpivavaka, izavy ny mpiara-mivavaka ao amin'ny fiangonana tahaka izao, manao ahoana daholo ao. Tsy izany, fa ilay ivavahana, ilay fanahy. Tsy ny mpitondra fivavahana koa, fa ilay Jesosy lohan'ny fiangonana, ilay fanahy. Ry havana malala, tsy andry segondra ianao, tsy andry minitra, na ora, na volana, sanatria ho taona,
na ho taonjato fa amin'izao ora izao olay mpanakanto hoe lera tokony foazantsika andraisana ny fanahy masina manavao izao ahatonga ny fiangonana tena handray ilay fanavaozana ao amin'i Jesosy Kristy eo ambany herin'ny fanahy masina. Ny fanavaozana ny fiangonana dia mifototra amin'ny fandraisantsika ny fanahy masina ary izorantsika amin'ny fanavaozan'Andriamanitra ialana amin'ny fombafomba irosoana amin'ny fivavahana marina amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinan'Andriamanitra, tsy mitady mpiangon'Andriamanitra fa mitady mpivavaka. Avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny ray koa mitady mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Nahoana ary inona moa ny hevitry ny hoe fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Mandinika isika ny fifanoherana eo amin'ny atao hoe ny ara-panahy sy ny ara-pomba, ahafahantsika manavaka an'izany tsara, ahatonga antsika ho mpivavaka arak'izay tadiavin'Andriamanitra, mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, ka tsy ho aloka fa ilay tena izy, tsy ilay mpivavabavaka fa ilay tena mpivavaka. Lazaina amin'ny hoe mivavaka amin'ny fanahy ny olona rehefa mivavaka atosiky ny finoana mianga ao amin'ny fo. Amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, amin'ny vavana onekena azoana famonjena. Lazaina fa amin'ny fanahy ny fivavahantsika rehefa atosiky ny finoana mianga any anaty ao am-po. Tenenina fa ara-pahamarinana na amin'ny fahamarinana ny fivavahantsika rehefa tsy mijanona amin'ny vavaka fa manjary fiainana. Lay vavaka atosiky ny finoana mianga any anaty ao am-po dia manjary fiainana, fiainam-bavaka. Ny fahamarinana ry havana dia tsy ilay fahamarinana arak'izay eritreretin'ny olombelona, fa eto ny fahamarinana dia tondrona miteny milaza ny fahamarinana mifanitsy amin'ny soratra masina arak'izay voalaza ao ny Baiboly izay ambaran'Andriamanitra amin'ny teniny. Izany no fahamarinana. Ny mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana izany dia izay mivavaka amin'ny finoana mianga ao anaty ary manana fiainam-bavaka mifanandrify amin'ny soratra masina. Tsy hoe mivavaka dia minomino foana, na mivavaka dia Andriamanitra ray ihany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, tsia, fa ny mivavaka amin'ny fanahy dia izay mivavaka amin'ny finoana mianga any anaty ao am-po, tsy ivelambelany, tsy aloka fa tena izy. Ny mivavaka amin'ny fahamarinana dia miaina am-bavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny soratra masina. Betsaka ry havana, ny soratra masina hitantsika ao amin'ny Baiboly mamariparitra ny atao hoe fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa voafintona ao amin'ny Salamo 150 izany, izay misy lohahevitra amin'ny soramandry manao hoe ny amin'ny fivavahana marina. Rehefa mamaky Salamo 150 io isika dia mahita fa ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra tsy misy alokaloka, mahitsy sy madio ny atao hoe fivavahana marina, mifototra amin'ny finoana avy ao am-po miaraka amin'ny fanarahana
ny sitrapon'Andriamanitra, mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra, fa tsy mitady mpivavaka sadasada, tsy mitady aloky ny mpivavaka Andriamanitra, fa mitady tena mpivavaka. Ry havana malala, indraindray dia alokaloka ihany ny fiainantsika mpivavaka. Ny fiainam-bavaka dia tsy tena izy, sarony aza, tsy tokony. Anka miteny ny fiangonana, mitaiza ny fiangonana, fa tsy mahavokatra traiza, miteny tsy ny aza na tsy tokony, no inona fa ilay fanahy voakolokolo ny sitrapon'Andriamanitra, ilay fivavahana voataiza ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ny aza sy ny tsy tokony mantsy no voizina, indraindray aty am-piangonana dia tsy miteny ratsy ny olona, fa indrisy vao mivoaka ny tokotany, varavaran'ny fiangonana, vavahadin'ny fiangonana, indrindra ny misehatra samihafa misy sy hijoroana, dia maninona? Hompavararaka. Ty am-piangonana tsy azo itenenan-dratsy, fa ny ivelany hompavararaka. Aty am-piangonana tsy izy kolokolo, mba omeo taratasy fanamarihana batisa zay paster, ampianatra zanakary, tsy izy kolokolo, rehefa tsy vita batisa dia tsy vita. Mba omeo fanamarihana mampandray, fa anao mariazy ary, anao batisa ary, rehefa tsy vita dia tsy vita, fa tsy hoe tiary dia ento aty dia ity ny taratasy. Kanefa rehefa any ivelan'ny fiangonana dia misy mpivavaka aloka, sadasada, tsy tena izy, mizatra amin'ny aza mantsy sy ny tsy tokony, fa tsy ny aina amin'ny fo, mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, miaina amin'ny finoana sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia manjary atao anaty rindrina efitry ny fiangonana mpivavaka, fa ny ivelan'ny fiangonana mbola adala ihany. Hony Titosy 3:7. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mba tsy hoaliky ny mpivavaka no hitan'Andriamanitra aty am-piangonana, fa isika ilay tena mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, isika ilay tena mpivavaka atosiky ny finoana feno faharesen-dahatra miainga avy any am-po ary taratra eo amin'ny fiainantsika, ny vavaka ataontsika. Izay antsonantsika mitady mpivavaka Andriamanitra dia fanahy, ary miantso ny olona andeha hivavaka aminy amin'ny fanahy koa izy. Andriamanitra dia fanahy, ary miantso ny olona hivavaka aminy amin'ny fanahy izy. Raiso ny fanahy masina anavaontsika ho tonga mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, mampahery antsika fiangonana. Aza mangatakandro fa avy ny andro ary izao ankehitriny izao, engane hiasa aminao ny fanahy masina, hanitsy izay tsy araka ny fanahy sy ny fahamarinana eo amin'ny fiainanao, tsy amin'ny fombafomba mpivavahana ty am-piangonana ihany, fa amin'ny fomba fiaina amin'izay mahampivavaka koa any ivelan'ny fiangonana. Mitady mpivavaka marin'Andriamanitra, ianao no avaoziny ho tonga mpivavaka marina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hiasany ny fanahy masina ahatonga anao ho mpivavaka vita fiavaozana, fanavaozana ao amin'ny Kristy, ilay tompo sy mpamonjy antsika. Amen.